Fa mitoy kosa ny fanatsarana ny politika momba ny fananantany izay tanterahan'ny ministera-panjakana misahana ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fantatra ihany koa izany fanampahafantarana ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany ministera izany ny fanotsiana faharoa eo anivon'ny politika momba ny fananantany. Ny andindiny vaovao. Natolotra ary narahana adievitra teto amin'ny ministera-panjakana miadidy ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fodrafitrasa ary ny fanajariana ny tany ny fanotsiana mikasika ny politika momba ny fananantany. Fanotsiana faharoa taorin'ny nifankakevitra tamin'ny sehatra samihafa teto amin'ny firenena ity notanterahana teny Anosy ity. Matoa nisy ny fandina azy fandroany amin'izao hita fa maro zavatra tsy maintsy mbola nahitsy ama zava-dehibe amin'ny resaka politique foncière tsy azaka raha-pirenena dia tsy azo atao kinangananga ny fanondroatana azy ary zay ny antony nangatana ny hevitra eo karazan'ny sehatra maro samihafa ohatra ny ireo entité maro samihafa misy tena amby folo izy tao araka ny entsika tao namian'izay foto-kevitra zay foto-kevitra zay dia reo fananao sy foto-kevitra firenena fa hoe observation na hoe remarque anatsarana nilay drafitra voalohany izay vita efa tamin'ny volana février naroso tao amin'ny toeratren'ny gouvernement ka hoe inona daona zava-dehibe tamin'ny fototra amin'izay dia hoe ao amin'ny lafiny hoe fitsinjarana ny fananantany satria araka ny teniko teo hoe zato taona zay ny service domaine eo amin'ny 7 amin'ny zato district valo amin'ny telopolo district ihany mbola ahitantsika service domaine ahoana ny afantsika ame fahafapo andro vahoaka ireo raha mbola valo amin'ny telopolo district fotsiny misy service domaine. Ampiarina ao anatin'ny 12 taona 12 hatramin'ny 13 ny politika vaovaon'ny fananantany. Amin'izay fotoana zay zany raha ny ao anatin'ny vina dia hoe tapitro 12 taona voalohany io 12 taona io dia tokony efa horakotra ihany koa sampandraran'ny fananantany eto Madagasikara. Fa na izany nazy zany ary io politika io zany 12 taona io dia ohatra zaraina telo lehibe vanim-potoana telo misy 5 taona voalohany izay ametrahana le rafitra vaovao dia 5 taona faharoa tena iainana l'izy dia any amin'ny 5 taona fahatelo zany mamiteny iray ny tombanezaka hoe naomby sa tsy naomby le izy. Dia amin'izao 5 taona voalohany zao zany sika tena ametraka le hoe fametrahana ireo système vaovao le informatisation ny fanadiovana an'ireny dossier simba reny fampidirana an'ireny ao anaty solosaina fametrahana ilay atao hoe zone réservé na hoe faritra voatokana ho an'ny fampiasam-bola sy ho an'ny fampandrosoana dia ny faritra natokana ho an'ny fampandrosoana eny ambanivohitra sy any amin'ny fotony ihany koa zany dia amin'ny 5 taona voalohany ity zany sika mametraka an'izay dia avy eo miaina l'izy kelikely zany hoe arakaraka ny lara-pahamehana zany l'izy. Ny drafitra faharoa momba ny politika ny fananantany dia hoentina eo anivon'ny gouvernemanta. Ao aorian'ny famakian'ny gouvernemanta izany dia andrafitra ny fanavaozana sy ny lalàna rehetra momba ny fananantany eo anivon'ny ministera-panjakana. Fanamboarana ny lalàna izay takin'ny fivoarana misy eto amintsika araky ny nambarany tompotry nandraikitry ny fananantany.